afaly miarabanareo any am-tokantrano an'izay ny tenako ary manasanareo anaraka ny fandrana mamitsika ty tsy nakotra fa nidona be atsamin'ny farany anjoantsika dia jery ny lalao izay niona ny manjakare sy 15 Avenir ary ny 3 FB sy ny Ankadifotsy niady dia niady ny lalao tamin'ny alady lasa teo fa dia asakasaka ireo dia tsy tonga teny fa dia anaraka izay lalao izay tsika. Tsy nahitana fiovana fa saika ireo ekipa nieritreretina ho kalaza avokoa no tafita amin'ny dingan'ny apaefadalana ny fidinan'ny tompon-dakany Madagasikara na ny Gold Top 20 eo amin'ny taranja baolina lavalava izay nitotosaina teny amin'ny kianjan'ny Makiando Tapenaka Omaly. Tamin'ireo lalao efatra nitotosaina ny faran'ny herinandro teo dia ireo ekipa efatra nanana ny toerany amin'ny taranja baolina lavalava malagasy, ny FTM Manjakaray, ny Cosfa, ny TFM avy any Ankasina ary ny 3 FB no nahazo ny tapakila ekarana amin'ny dingana manaraka. Ny ekipan'ny FTM Manjakaray izay tompon-daka farany dia nanilika ny ekipan'ny 15 Avenir avy any Ambototsiry tamin'ny isa 470 no 420. Mbola hita aloha ny fisongadinan'ny ekipan'ny Dakar amin'ny fananan'ireo mpilalao vokotra kefa toa ny Rimika kely, Rikorka izay nampiseho ny fahaiza-manao ny manoloana ny Rinaina be sy ny namany. Sahala amin'izany ihany koa no niseho nandritra ny fionana teo amin'ny 3 FB sy ny Jsta avy any Ankadifotsy. Tafavoaka mandresy tamin'ny alalan'ny isa 430 ny ekipan'ny fahasalamana teto. Faly dia faly aloha zay fa tsy naresy ary tsy nataonay ambany zavatsy ny quart de finale iny. Nisy mbola tsy tafita zany le bandy fa deuxième mi-temps zay vao nanamboatsy. Quart de finale io tsy atao ambany zavatsy zay fa mbola manomana ihany ary mbola mafimafy coachin'le teo mpanomana anay. Raha nanaraka ny ampavalon-dalana voalohany atsika dia nanaraka ny ampavalon-dalana faharoa koa izay niona ny Cosfa sy ny Jsta vao ambonjana ary ny TFMA sy ny savony tropicale niady dia niady ny aloha teto amin'ny TFMA sy savony moa nisy mihitsy ary ny somary adiady kely majinijinika moa nefa tsy lozan'izany rengy by fa tsy maintsy misy kely an'izany foana fa rehefa vita moa baolina dia tsy maintsy mifandray tanana foana amin'ny mpilalao tsy maintsy mandeha fair play dia anaraka an'izay lalao izay ary tsika.
teo amin'ny lalao fahatelo kosa izay adin'ny ekipany boaty sy ny quartier ny ekipany Cosfa no nivoaka mpandresy ary nahazo ny tapakila ekarana amin'ny apaefadalana rehefa nanamontsana ny mpifanandrina tamin'ny isa 7-30 no 7-70 le match Cosfa sy Ambrondrona zany efa raha malala fa match tendu foana satria araka ny fiteny hoe sokona mifankahita any de miady be foana amin'ny baolina satria terrain ray nanaovana entraînement de nametraka kely amma technicien anay zany zay teny ambony terrain tsy de nitakosikosina taminy fa nanao lalao rapide de reny no vokatra placage zany zay zany mila fanamboarana kely fa ny coach zay efa mety fa resaka placage no mila amboarana kely ny quart de finale manao amin'ny 3FB efa samy sangany de nefa zay koa igarda zay koa anaprove fa zay zao ny dernier champion de hitazona zay titre zay de manomana foana ezaky nitazona le titre ny ekipan'ny FTM kosa ny ekipa tafita farany rehefa nampiondrika ny ekipan'ny savony STM tamin'ny isa 7-20 no 4-70 mbola hitoy amin'ny alahady avy zao moa ny lalao apaifadalana efatra ary mbola eny amin'ny kianjany maki avokoa no anatanterahana ireo lalao reo
Ato anaty ity fandarantoana be ity moa tsika dia tsy maintsy misy foana ny vahintsika. Dia ny vahintsika an'io dia ny DT any rugby malagasy dia anjay izay vahintsika izay tsika. Fa izahay dia manana finiavana, tena manana finiavana mihitsy hoe ampivoatra amin'ny mpitsara, ampivoatra amin'ny mpilalao, indrindra amin'ny lafiny teknika, indrindra amin'ny lafiny règle. Satria ny règle mivoatra dia mivoatra amin'izao tsika amin'ny teny izao. Ka ny zavatra olana misy mampiantso ny malagasy rugby ho an'ireo fileovana hoe tongava ny teknisianina dia tongava koa ireo capitaine d'équipe satria ireo ny tena acteur. Rehefa tonga nefa le fotoanandro le antenainy efa tongavan'izy ireo isin'ny fiofanana, fampiofanana mihitsy raha ny tena marina, tsy misy mipotra ny capitaine d'équipe, tsy mipotra indrindra ireo coach na entraîneur ana club, fa ireo olona izay tsy miparticiper amin'ny resaka teknika, resaka entraînement ny club no mipotra. Mazava ho azy tsy hitan'ny zareo izay atao, tsy manakolazaina izy, tsy manana ho atao kory izy satria ny règle raha dia tsy hainy. Izay zany ny tena facteur voalohany indrindra mampikaso an'ity rugby ity. Marina mety miteny olo amin'ny lafiny fitsarana, olombelona ireo mitsara, nefa rehefa afaka mifandray ny capitaine, ny entraîneur izay tena acteur eo ambony terrain sy mpitsara afaka miova io, afaka mivoatra rugby io. Ny mbola angatahako foana dia isin'ny recyclage na formation ho an'ny entraîneur, arbitre, ny coach zany sy ny capitaine d'équipe miaraka. Raha vao tsy atao izay tsy ho hivoatra mandrakizay ty satria samy tsy tokotokony misy azy avy dia samy manambara-teny hoe mety ny anay. Miteny ny coach fa marina ny anay fa mangalatra ny arbitre, miteny ny arbitre fa izay nefa efa miofana. Za koa izy miteny fa ny arbitre tsy andriamanitra, misy erreur eny ambony kianja fa tsy ny erreur iny akory na resy anao ny hitanao ny tena problème aminany hoe rehefa resy ny club aray jamais mihitsy ny coach ana club hitodika any amin'ny joueur-ny hoe inona ny fay atsika, inona ny point négatif atsika, fa ny zavatra voaloha tonga dia teneniny nangalaran'ny arbitre tsika any les joueurs. Ka les joueurs koa tsy irarafa fa fantany hoe tsy azo fabedesana mihitsy amin'ny coach sy ny entraîneur izy, fa tsy maintsy tonga dia hitodika any amin'ny arbitre ny coach, hitodika any amin'ny arbitre ny entraîneur, na ny capitaine tsy maîtriser ny joueur ny ambony terrain fa tonga dia mitodika any amin'ny arbitre hoe mangalatra ny arbitre. Anaraka n'ity ambiance kely ity moa tsika izay tsy napozy maro izy ity fa nisy tena nanao voka-tsoa fo mihitsy ary dia dia izy ity. Dia angamba tsika izay tena nikanja maky ity nahita n'ity raha namany ity tena nanao dia izay tena voka-tsoa fony anaraka an'izay ambiance kely ity izay tsika ary. Eto am-pamaranana moa dia tsy haiko ny tserenanareo mpankafy an'ity rugby ity nandritra amin'ny fandaran-totoana be. Tongava maro amin'ny alady ho avy izao satria efa karafinalina ny lalao eny an-kianja maky ary lalao goavana ny hitantsika eny izay samy sangany moa no tafakatra amin'izany karafinala izany. Tongava maro fa tena hita lalao nareo satria alao mahitako izay tantaraina dia manentanareo tongava toany ny ekipa anareo dia ametraka ny veloma manjam-peo izay aza misaraka ny MBS télévision veloma indrindra tompoko.